Manolotra ny arahaba tompoko miataka manalavitra ny Madagasikara ilay tangoron-drahona nanakorotana ny toetry ny andro tao anatin'izay andro vitsivitsy izay. Manomboka rahampitso kosa dia hiverina ao anatin'ny volon'andro ririnina mahazatra indray isika, ka ny tsiko ny varatraza malefaka no andrafitra ny toetry ny andro hatramin'ny zoma ho avy izao. Raha araka ny vinavina moa any amin'ny faran'ny herinandro ny sabotsy na alahady ho avy izao kosa dia tombanana ia mahazo hery indray izay tsiko ny varatraza izay. Izany no ampiomanina antsika sahady satria rehefa matanjaka izay varatraza izay dia mamafy rivotra mangatsika ary somary mandrivondrivotra ny andro amin'ny akapobeny. Izay ny amin'iny fandao jerena amin'ny antsipriany ary ny vinany toetry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina azo orana malefaka mandalo ihany indraindray ny morontsiraka mifatra atsinanana miazo any tapany atsimo mifatra analanjorofo. Ny faritra sisa rehetra kosa dia ho maina ny andro amin'ny akapobeny aoriny ny zavona vao maraina eto amin'ny fatra anatiny. Ny fatra avaratry Madagasikara moa dia andrahona na andrahona mitsitokotoko. Raha ny tolakandro kosa indray dia azo orana malefaka aty amin'ny manodidina ny Antalaha, Analanjorofo, Sambrano ary ny fatra Ivatovavy Fitovinany. Ny fatra avaratry Madagasikara moa dia mijanona mandrahona na mandrahona mitsitokotoko hatrany raha toa ka ho maina ny andro na ibalika be ingabe masoandro aty amin'ny fatra sisa rehetra. Ny vinan'ny maripana zao dia misongadina be aloha ny fidinan'ny maripana ambany indrindra ho an'ny afo voatany, izany hoe mangatsika aloha zany indrindra ny alina sy ny voamaraina, tafidina hatramin'ny enina degré na 7 degré mihitsy zany any avakina karatra, eo amin'ny 10 na 12 degré kosa ho an'ny Matsiatra ambony sy Analamanga. Maripana ambony indrindra kosa dia manodidina eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 12 degré. Tafiakatra 30 degré moa zay aty Morondava, Mahajanga ary any Antsiranana. Raha ny vinany toetry ny andro amin'ny alarobia ho avy izao kosa indray ary dia azo orana ny any amin'iny manodidina ny fatridiana Sava, Analanjorofo, saika andrahona na andrahona mitsitokotoko ny morontsiraka atsinanana miazo ana loatra mangoro ary Sofia. Ny faritra sisa rehetra moa dia ho maina ny andro amin'ny akapobeny raha toa ka tombanana mety mbola hitoetra ihany ny zavona indrindra ny voamaraina eto amin'ny voatany. Raha ny vinany maripana amin'ny alarobia kosa tsy dia misy fiovana firy aloha raha noharina ny talata fa mananika hatrany amin'ny 30 degré hatrany ny maripana ambony indrindra aty amin'ny manodidina faritry Menabe, Boeny ary Diana, eo amin'ny 20 na 20 degré kosa ny maripana ambony indrindra ho an'ny afo voatany. Maripana ambany indrindra moa tazantsika amin'izao any avakina karatra eo amin'ny 7 degré, mety ho tafidina hatramin'ny 9 na 10 degré aza moa zay indraindray. Raha ny vinany toetry ny andro amin'ny alakamisy kosa indray ary dia azo orana malefaka ny aty amin'ny fatra atsinanana Mangoro, Vatovavy Fitovinany ary ny aty amin'ny tendrony avaratry Madagasikara. Mety isy rahona andalo ihany indraindray aty amin'ny fatra Sava sy Analanjorofo, maina be kosa ny andro any amin'ny fatra sisa rehetra. Ny vinan'ny maripana dia mety ho tafidina hatramin'ny 3 na 4 degré moa maripana ambany indrindra any amin'ny manodidina ny Antaninfotsy, Faratsio ary Ambatolampy, fa ny avakina karatra dia eo amin'ny 9 degré, 7 na 10 degré kosa ho an'ny Fianaratsoa sy Antananarivo. Maripana ambony indrindra kosa dia mananika hatrany amin'ny 20 na 20 degré, tafiakatra 30 degré moa zay any Morondava, Mahajanga ary any Antsiranana. Dia izay indray raha ny vinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.